Tsapakosany Amakremana ny association malagasy des ambassadeurs du Christ pour l'éveil de Madagascar tafalatsaka ao anatin'ny Krista teraka ny firenena amin'izao fotoana izao eo anatrehan'izay dia nikarakara fanompom-pivavahana goavana izy ireo. Nanatanteraka fotoam-pivavahana ho an'ny firenena ny fikambanana Amakremana ny association malagasy des ambassadeurs du Christ pour le réveil de Madagascar. Ny fahatsapana fa mangiry ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao krizy miatra amin'ny firenena izao no isan'ny antony nanaovana ny fotoam-bavaka. Arak'izany dia entanina ary tomina ny olona hitodika amin'Andriamanitra. Olo-manan-kaja maro no nasaina hanatrika ity fotoam-pivavahana ity, anisan'izany ireo mpikambana amin'ny antoko politika samihafa. Amakrema ty fotoana alohan'ny ity dia ny fahatsapana eto amin'ny Amakrema fa tokony hitodika amin'ny Andriamanitra zany ny olona izao fotoana izao. Ny fizotro fotoam-bavaka zany dia fotoana fotsiny hiderana an'Andriamanitra natokanay hanasandatra ny voninahitr'Andriamanitra. Natsoinay daholo zany nanao antsoavy izay ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy hakanavaka na mpitondra fanjakana na mpanao politika na olon-tsotra na mpitondra fivavahana samihafa kristianina maro moa zany natsoinay fotoana hiaraka mambavaka aminay eto. Ny Amakrema manokana zany dia nanao asa fiahina ara-panahy dia fiahina ara-tsosialy an'ireo olona sahirana izay mipetraka eny an-dalambe eny. Nanoloan'ny vonamahazon'ny firenena dia isan'ny anjara biriky ny fikambanana Amakrema ny fanampiana ireo sahirana. Ankoatry ny fanabeazana ireo sahirana ireo dia misy ihany koa ny fitaizana azy ireo ho tia sy atahotra an'Andriamanitra. Zaza miisa 20 amin'izao fotoana izao no beazin'ny Amakrema ary ireo zaza ireo dia zaza nesorina teny amoron-dalana. Isaky ny asabotsy ihany koa dia mizara sakafo ho azy ireo ny fikambanana Amakrema.